Degré K no maripana sy ny toetrandro. Miaraba tompoko, avy hatrany dia omenanao indray mety ho toetry ny andro ny sabotsy 20 ny volana jolay 2024. Anboantsika azy ary ao amin'ny faritany ny Antananarivo dia andrahoana aloha ny andro ny maraina ifandimby andrahoana sy ny masoandro avy eo ary isy masoandro mihitsy ny tolakandro andidina ny 5 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana. Ho anatsirabe koa dia ao aoriana fisavany andehanjavona vao maraina dia ifandimby andrahoana sy ny masoandro ary isava tanteraka izany tolakandro andidina ny 3 ka hatramin'ny 19 degré. Amin'ny faritany ny Fianarantsoa dia isy masoandro mandritra ny tontolo andro mihitsy, roa ny maripana ambany indrindra 20 degré ny ambony indrindra izany hoe somary angatsiaka ihany ny vao maraina sy ny alina. Raha atao masina kosa indraina sy nateny dia isy orana manify ny maraina ary ny tolakandro dia fifandimbiasa andrahoana sy masoandro no mitoetra vinavinaina anelanelan'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Ito ihany rotsakorana ny maraina ho an'ny Sainte Marie ary ifandimby andrahoana sy masoandro avy eo 20 ka hatramin'ny 13 degré. Raha tsy rana nandraina sy isika teny dia isy masoandro mandritra ny tontolo andro 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana. Toy izay ihany any Anosy Be ary andidina ny 20 ka hatramin'ny 15 degré. Tsy abakan'izay mahajanga fa mbola ibalika ihany masoandro 17 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ho vinavina. Torak'izay ihany koa any Toliara ho maina ny andro 15 ka hatramin'ny 20 degré. Any Morondava dia andidina ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ary ho tsara ihany koa ny andro. Amaranantsika azy raha eto Madagasikara Antaolaniaro dia ibalika ny masoandro 14 ka hatramin'ny 15 degré ny maripana vao vinavina. Ho an'ireo nosy rahavavy kosa indray ary dia fantatro fa ifandimby andrahoana sy masoandro any amin'ny nosy La Réunion. Any Maurice dia toetra ihany izay fifandimbiasa andrahoana sy masoandro iray ny maraina fa ny hariva dia andrahoana ny andro. Any Comore dia homena tanteraka ny andro ary manga lanitra amin'ny ankabeny ary farany any Seychelles dia ho rakidrahoana ny vao maraina fa ifandimby andrahoana sy masoandro ny tolakandro. Ny fiposaha masoandro dia amin'ny 9 mahery 20 minitra ary amin'ny 10 ariva mahery 30 minitra kosa ny filetehany. Aza indray fotoana ny rako taminao tantanaty ny fampalalana ny mety ho toetry ny andro makasitraka anao ary manome fotoananao ho manaraka indray. Degré K no maripana sy ny toetrandro.